Misy karazana fiaviana atatohatra fiakarana ao anatin'ny firaisamonina malagasy. Ny zavatra mitranga dia izao: rehefa may ka maika haka fitondrana ny mpanao politika dia mahafantatra ny olona rehetra izy. Falifaly ery mandray tanana any zatsy, falifaly ery mandray tanana any zaroa, fa rehefa vita ny ilanan'ireo olon'ireo dia samby tsy tadidy avokoa ny fisian'izy ireo. Raha ohatra fotsiny izao hoe ny Andry Rajoelina vao aingana teo, dia ny solotenany mihitsy tany amin'ny CNI no nodiny tsy fantatra intsony. Nga Fianarossoa izany. Ny olona akaikikaiky azy rehetra tao amin'ny harena, na vavy na lahy, maro ny nitaraina hoe tsy araky ny eritreretana azy ilay boy kely ity. Tsika nefa niosona tato nandritry ny 2 taona nikarakarana an'iny élection iny, izay olona mandokandoka azy sy izay olona eo akaikiny manao magoigoy no mahafinaritra azy. Torak'izany koa ny tany amin'ny fa maninona ity no manao terminé? Manao reconnexion aloha izy. Azafady a. Azafady a, miala tsiny. Izay ka. Torak'izany koa ny tamin'ny taona 2000, ny teo akaiky teo ihany ny gadraina. Ny tamin'ny transition koa torak'izany, ipety mihitsy moa no anisan'ny victime matetika mihitsy, mampiakatra olona eo amin'ny fitondrana, dia izy miafara any amin'ny prison, toratorak'izay. Ny malaza amin'izao fotoana izao dia ny hoe miaraka aminay ny faritra na tout bassement hoe miaraka aminay ny Gautier. Ankalazaina mihitsy tamin'ny Andry Rajoelina dia natao mihitsy izay nampiadiana ny maninona ary ity tsy mahazo réseau foana. Mba somary sokafy kely itsy varavarankely itsy, azafady, tsy mahazo réseau foana. Somary miala tsiny fa tsy mahazo réseau a. Tany amin'ny faritra ohatra dia tamin'ny andron'ny Andry Rajoelina dia nampiadiana tam'Antananarivo mihitsy ny tany amin'ny faritra mba ahafahan'ny Andry Rajoelina maka ny vato ny olona tany amin'ny faritra. Dia napetraka mihitsy le fanavakavahana sy le fiaviana ary indrindra ny resaka foko. Rehefa tonga teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina dia ny zavatra nitranga dia tavela tany amin'ny faritra ny foko iray manontolo, ireto Gautier izany fa Strapontin, mba azon'izy ireo tamin'ny fitondrana. Amin'izao fotoana izao mandrangaranga ny fiadiana ny fitondrana, ny angalana ny fitondrana, amin'ny alalan'ny fidinana eny an-dalambe, amin'ny alalan'ny fampisehoana force, hoe ireto misy vahoaka miaraka aminay, aty aminay izany ny force amin'izao fotoana izao, ireto ny Gautier tonga avy any Sambava, tonga avy any Toliara, tonga avy any Fianaratsoa, tonga avy any Tamatavy miaraka aminay, ireto izay be dia be, ireny ny Badika sy ny karazany. Fa inona no hafenon'izany rehetrarehetra izany sy ny ao ambadika izany dia ny fangalana tombotsoa manokana sy ny fangalana fitondrana. Tokony ho tsapan'ny vahoaka amin'ny andro iray, amin'ny fotoana anankiray, hoe adiko marina ve ty ediko ty?
sa ady combat ho an'ny hafa. Inona moa ny tena hitonatonanako amin'itony combat politika itony? So de mba manatsara ny qualitény vilian'ny hafa, na manatsara ny sakafo eo ambony latabatry ny hafa, fa finalement ny vilany foana sy lovia foana zara raha misy arapaka ao anatin'ny indray mandeha isan'andro. Tsy maintsy mametram-panontaniana ianao hoe mahasoa ve ty sa mahafinaritra sa mifampitaritarika amin'ny adalàna fotsiny eto fa hoe andao fa aty ny milay, aty ny mahafinaritra, aty ny mouvement, de avy eo andalovan'ny olona amin'ny 4x4 oin de tezitra sy vinitra ary latsaka ranomasy fotsiny avy eo. Samy efa hitatsika na ny fomba nitondrany zany Andry Rajoelina zany na ny mpanao politika hafa. Hatreto aloha de ny loviany sy ny tranony sy ny ozinany sy ny taranany sy ny akaiky azy no vita mahafinaritra, fenao malagasy, mibaky ny paosinao. Ary raha ohatra anao midongy hoe zahay koa ne mba nanampy teo tamin'ny tolona izahay koa ne mba nijoro teo tamin'ny zavatra natao lany ditongotra nandeha nakarina ka tsy tsy manana droit ianao tompoko tadidio zay mireklame fa sitrapon-dralaka misy no nanambady ambany andro. Misy dikany Ntaolo malagasy mahatonga anao an'izay teny zay, sitrapon-dralaka misy mahatonga nanambady ambany andro. Tena misy dikan'izay teny zay, tsy andrano no anazavako an'izany fa ho avy ny fotoana anazavako an'izany teny zany. Ny tolona de an'ny malagasy rehetra, tsy akanavaka. Mandà ny Andry Rajoelina ny malagasy maro anisa, tsy hoe ny gropy avatsy na ny avaroa fotsiny, tsy hoe rehefa manonja dia toa ranom-potaka, fa ny malagasy maro anisa no efa manohatra any Andry Rajoelina. Inona no tiako lazaina amin'izany? Ary raha jerena amin'ny saina tsy miangatra dia nitsotra indrindra mba tsy hisian'ny zavatra sarotra ary mety hanahirana ao amin'io firenena io, de tena mangataka anao ampanetretena Andriamatoa Andry Rajoelina mametra fialana. Efa tany amin'ny volana Jolay tamin'ny 2024 ahako no nangataka anao hiala. Mahaiza miala moramora de mbola tsy lozan'ny fanjakana. Fa ity zavatra ity efa tonga amin'le hoe makany tsy hembotra intsony malagasy. Ka na malagasy miaraka amin'ny Ravalomanana, na malagasy miaraka amin'ny Zatsy na Zaroa, de tompony tolona daholo. Ny fahendrena tovolahy, raha tena tia tanindrazana marina ianao, avy alo amin'ny malagasy, hitady ny olona tena tiany,
sy mahafinaritra azy hitondra ny firenena io fa vo mahitanao fotsiny malagasy de takany mahita voay ary takany mahita biby masika tsy fanao ianao ka vo misokatra fotsiny vavanao amin'ny TVM de tonga de miova io chaîne io tonga de zape io na aiza io na aiza tsy tolona amin'ny miara-manonja rery ny rapitso fa tolony malagasy tezitra vinitra ary tena nirariana hoe mba ho pasifika aloha no rapitso fa na tianao na tsy tianao fangatahana ny fialanao no tanjona sy ny fetra amin'ireny karazana mouvement ireny. Mangataka ampahendrena re tompoko miala de mbola misy ny fotoana tsy tonga ho azy reny hoe tapitapoka eo asa efa kalandrenga de tsy mifaka fa miala pa le premier ministre de sahanareo no miteny fa tsy any amin'ny hopitaly nga hiajo Andriananarivelo samy manao défi afa tamin'ny larobia tsy nanatitra conseil des ministres fa mbola tany amin'ny hopitaly tsy manana olona azo atokisana intsony ianao Andriamatoa Andry Rajoelina tena miteny ianao an'izany fa na hiajo Andriananarivelo ara manana ny kajiny kozy manana ny kajiny kozy tompokolahy ary rehefa ohatran'io le fitondrana de fa misy olona mandray roa efa any ambadimbadika any izy efa minegosie no aviny izy mitsay olona frantsay izy il est de nationalité française donc il sera tranquille à la réunion na inona dalain'tsay teo tsy extradien'tsay mihitsy ny frantsay il est chez lui à la réunion et en France il est français ianao koa torak'izay nareo mivady ny mety amiko ritovolahy une bonne fois pour toutes mba mihaino andray ianao fa rehefa tsy mihaino moa ianao de ataoko ahoana ekeko fa maro ny tsao fa reny tsao reny koa tsy tonga ho azy satria nareo roalahy mianaka ane samy spécialiste amin'ny tsao e aza adino zay samy expert amin'ny tsao nareo natongavanao teo koa ary namitehanao Angara-Valmanana de tsao nitody tsy misy fa ny atao no miverina zao inona ny zavatra azonao atao raha sanatria mikorotana ny vahoaka rapitso hotifirinao ve inona ny tady kiraronao ianao tena milaza marimarina aminao fa inona ny tady kiraronao ianao ary vahoaka io rehefa mahazo force mahita hoe maro be zay mety ho tanteraka ny rapitso mety tsy ho tanteraka ny rapitso zay tsy inoko fa efa manomboka mahita ny vahoaka hoe karakarao fa mivoraka fa ireto mifezaka araky ny teneniko anareo vahoaka tam'izany andro tsy ndray mandeha ny indro ny teny an'izany hoe raha misy olona matahotra vahoaka de i Andry Rajoelina no voalohany averiko
raha misy olona matahotra vahoaka dia i Andry Rajoelina ny voalohany. Inona ny antony? Raha sanatria ka tsy manaraka ny baiko menazy ny vahoaka ho an'ny retim-pitaritolona ka mitifitifitra eo ny miaramila dia confirmé daholo ny zavatra nitranga tamin'ny 7 février, ny lundi noir, et ça va coller à la peau de Andry Rajoelina directement à la Cour pénale internationale. Taddio izay teniko izay. Ary izay zavatra izay ny tena bête noire any Andriamatoa Andry Rajoelina. Tena atahorany Andry Rajoelina izay. Mahatoky ny clairvoyance ny vahoaka, mahatoky ny diligence ny vahoaka. Ny zavatra fantatro, rehefa lasa ny vahoaka, tsy tanan'iza n'iza, na izy na izy. Rehefa lasa ny vahoaka, tsy ho tanan'iza n'iza, na izy na izy. Ka raha mianontany ahy nareo hoe ahoana Monsieur Fleury momba an'io? Io natao hoe raha fafolo ny alehiben'ny fahatezerana ambony indrindra amin'ny resaka vahoaka dia efa niteny aho efa bolana alohan'izao hoe efa eo amin'ny valo sasany tsika izao. Il suffit d'un rien dia vita io. Raha izaho zany no anontanianao, na hanao hetsika koa ary Andry Rajoelina amin'ilay 7. Tozahako hoe hika farany zany. Fa ho avy amin'izay ny série-an'ny fihetsiketsehana dia vita io. Vita io. Amiko tsy maharitra intsony izany Andry Rajoelina izany. Rehefa niteny an'izany aho tamin'ny volana novambra hoe mafy io raha tonga hatrany amin'ny volana juin, dia nomezan'ny mampara tamin'izany. Ka raha tsy voatavo ozy izy. Sao laisana aiza? Mitsaotsaoka ny nosy be, mitsaotsaoka aiza daholo. Nga moramora io ty. Oly ity. Tsy moramora io. Ho antsika ny nosy be mba tazahany daholo ihany ny any. Fa rehefa lasa ny revy dia sakany ny aéroport voalohany indrindra. Mba tsy hitrohan'ny foza. Foza manko mandehandeha any anaty bozaka any izy dia tsy hitanao tafatsaoka. Tafasitrika any anaty lavaka. Mot d'ordre tsisy mitsaoka eo. Mazava ho azy zany, antsika kama, marina tsika fa tsy hoe manaraka andeha hidina amin'ny tolon'ery satria tsika efa nisafidy hoe ny Ravalo, ny Andry Rajoelina. Fa na izany tsy izany, anjarantsika kama no miaro ny aéroport mba tsy hitsoahan'ireo raha misy tokoa ny sanatria. Eny amin'ny aéroport zany tsika no mitoby, anjarantsika miaro ny aéroport, Tana, Nosy be, Morondava ary Majunga. Maromaro manko ny dralahy lasan'ny Majunga any. Ary ny sasany raha ny feo mandeha mila verifiena efa ny Nosy be. Ka anjarantsika kama mifampampita vaovao hoe hianona aty Nosy be atsy izy no mipetraka. Ho anareo lanceur d'alerte zany, tonga dia alefaso aty, farain'ny Masovaly tonga dia publieko eto. Fa mazava ho azy za tsy mipublie raha tsy misy sary alefanareo hoe io hianona miafina aty Nosy be, hianona tonga aty Majunga, hianona ary. Momba ny iretsy olona ny La Réunion, efa fantatritsika hoe aiza no misy an'ianona, aiza no misy an'ianona. Zany moa saripady aty satria ao anatin'ny législation française tsika tsy dia azo atao loatra miteny hoe ary izy na ary, satria raha sanatria misy loza manjo azy dia tsika
lasa izany tompona andraikitra. Fa zay zany ndrolona ny akama alaivo sary hoe aty io fa miafinatsy reto avy izy menakavy de avoakatsika satria any nosy be no fefenany dralahy de raha hita tamin'ny famangididy le ao Antananarivo mamay be de tonga izy de iny lasa mitsoaka de mandalo Maorisy zay vao mandeha miampita aty a Frantsa na ohatran'izany. Ka aleo mifagnome tanana na de hoe tsy midina sur terrain ary tsika no ny antony maro samihafa. Zay no afatro ary alao ajanony le cause hoe miaraka aminay ny côtier fa tsy milamina zany revo zany. Tena revitsy milamina zany. De rehefa avy eo zany rehefa tonga amin'ny pouvoir de tsy miaraka aminay indray ny côtier fa de merina daholo indray mahazo ny posta finance, travaux publics, posta, justice, farafaharatsy ny Betsileo zany. Fa tsy milamina kosa zany e. Aza atao cause ohatran'izany le izy fa manjary manimba zavatra. Na tokony ho avy ara reto fianakaviana avy any amin'ny faritra de lasa mifezaka maheno an'izany cause zany hoe miaraka aminay ny côtier. De rehefa avy eo tonga amin'ny pouvoir tsy miaraka aminay indray ny côtier fa strapotin azy. Anao velomantsika menakavy fa ampy zay ny androany e. Zay ny afatra fa de veloma mandram-peona. Samby tahian'Andriamanitra fampita vaovao eo tsika ny maraina, ny riva, ny atoandro. On va rester en contact. Fa taddio raha mandefa vaovao aty nareo ka tsisy sary dia tsy publier zay na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Satria fomban'ny dralahy tsy mivoaka ny chambre mihitsy. De ny garde du corps alaina sary hoe misy olona manam-pahefana miafina aty. Zay le izy. Mandram-peona daholo tompoko. Samy tahian'Andriamanitra. Bon courage nareo ilahatra sy hanao pique-nique rapitso. Mandram-peona daholo veloma tompoko.